Nitondra fanamariana mikasika ny fiverenan'ny AGOA sy ny fahafahan'ireo orinasa afakaba malagasy manao fanondranana ao anatin'izay firenenan'ny AGOA izay ny tompona andraikitra avy ao anivon'ny ministeran'ny indostria ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina ary ny orinasa madinika sy salantsalany. Fanadidina avy hatrany. Registre fédéral ny USTR zany ny US Trade Office officiel androany 15 décembre moa zany ny acceptation ny américaine ny réintégration Madagascar ao anatin'ny système AGOA. De 15 décembre zany no namoahan'ny monsieur Froman zay déclaration zay ao anatin'le registre fédéral ny américaine. Nisy le resaka le hoe ampitomboana folo taona ny efa ao anatin'izay sa le antsika zany zao dia AGOA 4 dia vita amin'ny janvier 2015 i AGOA 4 dia efa avy zany AGOA 5 zany AGOA 5 efa ao anatin'izany tsika. Zany midika inona zany zay le efa afaka manomboka manao exportation sous le système AGOA zany zay olona te hanao exportation makany États-Unis. Tsisy fetra zany netany, tsy misy fetrany zany fa rehefa manaraka le fitsipika rehetrarehetra napetraky ny amerikana sy ny fifanarahana miaraka amin'ny fanjakana malagasy dia afaka manao an'izay fanondrana zay ny mpandrara malagasy. Teny ao anatin'izay zay amizay am'izao fotoana zao fa amin'ny herinandro ambony eny angamba efa afaka mamoaka chiffre. Fangaro tsy any amin'ny 2015 ny fandehanan'isa manomboka zao dia efa afaka manondrana entana ny orinasa zay ao anatin'ny AGOA zany am'izao fotoana zao. Ina ny fotosika omeny nareo ho an'ilay orinasa zay? Fanamorana aloha zany ny resaka taratasy izay karazany ny fanomezana an'ilay karazana information izay karazana izay ilainy ahafahany manao ny asany dia miezaka zany ny fanjakana satria misy TGRR ny eo fa ny industrie, ny commerce, ny ministère ny finance, ny environnement, ministère ny travail ao anatin'ny comité interministériel daholo. Dia ny asanay zany zao dia manamora arak'izay tratranay le asan'le mpandrara mba ahafahany manondrana metana.